Fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra, totosain'ny fiangonana kristianina protestanta malagasy vavolombelona, iarahanao amin'ny mpitandrina Rasoamanana Maria Terezy sy ny mpitandrina Raharsoa Malalatiana. Arak'izany ry havana dia izay mirahavavy indray no miombona aminao amin'izao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izao. Koa ho ampitomboina ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha isika rehetra hiaraka idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny larakira 220. Rehefa izany dia ny salamo 2:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Ni feunai rehetriza, dientinai miderana, rianjanana harina, nambani azaiza, vetiana, 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 rianjana. Nai rehetriza, dientinai manuana, ritumbu si panzakana, satizao de fatatra, fatiana, 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 ritumbu si panzakana, Amaka ny salamo arsika izao. Tsara ny iteran'i Jehova sy ny ankalaza ny anaranao ry avo indrindra o, ary anambara ny famondramponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina amin'ny valia torofolo sy amin'ny fiondokanga. Fampifalianao amin'ny nataonao ao Jehova, ny asan'ny tananao no iobiko. Jehova, akory ny alehiben'ny ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Ny kentina tsy mba mahafantatra izany, ary ny adala koa tsy mba mahalala. Amen. Ivavaka isika. Terainay sy ankalazainay ary omenay voninahitra ny anaranao, ry Andriamanitra avo indrindra nahary ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ho aminy eo, satria dia mendrika anao irery ihany ny tolorana izany, ary dia tsy ampy aza izay mba hatolotray, fa saingy miainga ao anatin'ny fonay rehetra no anandratana ianao amin'ity maraina ity. Raiso voninahitra izao fanompoam-pivavahana izao, ary indreto izay miombona amin'ny tokantrano misy anay tsirairay avy ihany dia hiaingany tompo malalo ho raisinao voninahitra ao an-trano izany, satria ianao irery no Andriamanitra tokony hivavahana. Misaotranao ihany koa zahay, satria na dia eo aza mbola tsy fisokafan'ny fiangonana dia afaka mahita anay any amin'ny toerana misy anay avy ihany ianao, ary izay manandratra ny vavaka dia heninao izany, ka dia misaotra indrindra. Andriamanitra dia mametraka izao fotoana izao ary izay eo ambany fitarian'ny fanainao masina irery ihany, ka ho feno ny fanatrianao, ary dia atsampy izahay ho tafahoana aminao indray amin'izao fanompoam-pivavahana izao, satria izay midera sy mankalazanao ary mivavaka aminao, mangataka aminao, ianao kosa mandray izany ary vonina miaino anay, ka dia misaotra indrindra. Ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay lohan'ny fiangonana sady tompo ny fiainanay. Misaotra Tompo. Amen. Andreny sitrapon'Andriamanitra isika ry havana, andeha hiaraka mamaky isika ny voalaza ato amin'ny oabolana 7:20 andininy 9:20 ihany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka atolory ihany fonao, ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Amen. Firana 2:50 sy 720.
Dia izany indray ary havana, ny sitrapon'Andriamanitra nomeny atsika fiangaviana hoe anaka atolory ahy ny fonao. Raha nandre izany teny izany tsika dia efa nanana hetaheta sady ka nanao izany iry izany hoe Tompo ovainy foko mba ho mora narina. Koa andeha ary hiaraka anondrika ny lohantsika mpanajana isika anetry teny eo anatrehan'Andriamanitra ary anolotra ny fotsika manontolo ho an'Andriamanitra amin'ity anio ity indray ivavakintsika. Andriamanitra misaotra anao izahay fa tsy mitaky zavatra maro aminay ianao, fa ny fonay izay fantatrao fa feno tebotebo sy tahotra, feno fanahiana sy alahelo, feno atezerana sohotrika maro samihafa, ary reny rehetrarehetra reny dia miteraka angidy eo amin'ny fiainanay. Tazanao izany ka dia ho indray ny sitraponao ho anay zanakao amin'ity anio ity hoe anaka atolory any fonao. Mifona aminao izahay noho ny tsy fanekenay ny teninao hatramin'izay ka hatramin'izao, fa ankehitriny ampatsahivina ho anay izany teny izany, satria rehefa betsaka no misosika eo amin'ny fiainanay dia adiny tanteraka ny hoe ao ianao ilay mampitony ary tompony zavatra rehetra afaka mandray an-tanana fiainanay. Dia indreto izahay Tompo manolotra ny fonay ho anao, diovy amin'ny rahanao ny fonay feno aratsiana sy tebotebo sy tahotra maro samihafa, ary indraindray aza dia makaseza mihitsy Satana dia hipetraka ao anatin'io fonay io. Tena tsy tianay izany Jesosy fa ianao ihany ny tianay. Noho izany dia atolotra ianao toko ny fonay araka izany fiangavianao izany, ary izay ihany koa dia maniry fatratra ary dia misaotra indrindra satria tena mahasoanay ny sitraponao. Dia tehirizo ho anao izahay, ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, ilay Andriamanitra ray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Firana 790. Andery havana, orenesintsika indray ny tenin'Andriamanitra izay valy mivavaka nataontsika, satria mino fa tamin'ny fotsika mianakavy no nanolorantsika koa ny fotsika ho an'Andriamanitra tao anatin'izay vavaka izay. Ka dia Andriamanitra mamaly antsika amin'ny alalan'ny teniny ka ho indrindra izy. No ny anarako dia hononika ny fahatezerako, indro no dioviko ianao. Izao ny lazain'i Jehovah mpanafitra anao, dia ny iray masina Israely, izao Jehovah Andriamanitrao no mampianatra anao ahita soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonom-bolam-panonta isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Ko maika aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rany isika. Noho izany dia azo antoka fa hoy Andriamanitra hoe voavela ny helontsika, fa amin'izao sisa izao dia aoka atolontsika azy isan'andro ny fotsika. Amen. Firana 700. Mamini foko ry Jesosy, ny famonjena zay vitanao, ny hadisoko
nafakao mandrakizay Jesu malalo pamonjesu induniaitu rasuana velukanu vulukana izay sitragao tanuni fuku ry Jesoti zaza tsy mahasarakana mbola malemy moramany tano hifikitrao aminao Jesu malalo pamonjesu induniaitu rasuanao velukanu vulukana izay sitragao andendray ary iombonantsika ny fanekempinoana izay iraisa mino voavela eloka manerantany manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy tompanao ny lanitra sy ny tany ao ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijalana napaka Pontiopolato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsi-to avy any ny heviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina ao ny fiangonana masina manerana zao tontolo zao ny fimbonan'ny olona masina ny famalan-keloka ny fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Amin'ny fotoana isika isao iombom-bavaka ao anatin'ny fangataham-pitahiana ho an'ny tanindrazantsika. Iombona amin'ny ako isika alohan'izany anao ny hira hoe vonjeo ny taninay.
Fanompoam-pivavahana nampanjaka eto amin'ny tanina ka fiadanana sy fanompoam-pivavahana nampanjaka eto amin'ny tanina Vavaka fangataham-pitahiana isika riavana ivavaka isika rehetra mangasitraka anao zahay Andriamanitro tamin'izay rehetra efa natobaka ao teo amin'ny fiainanay ary amin'ny maha-olombelonanay dia tsy mety afa-po izahay fa mangataka mandrakariva araka ny tenin'ny Tompo hoe mangatady omena ianareo. Mangataka aminao izahay Andriamanitro ny amindranao fo sy ny hitahinao ary ny hanomezanao tolo-tsaim-pahaizana mitantana ny firenenay dia ireo mpitondra isan'ambaratongany eto amin'ny firenenay jereo amin'ny fitiavanao ary anehoanao ny fahalemem-panahinao Andriamanitra ny filoham-pirenena hatrany amin'ny filohan'ny fokontany io Andriamanitro ary fongory ny reto mandringana misy eto amin'ny firenenay omeo ny fahalalana ombam-pahaizana ary zotom-po mandrakariva ny mpitsabo rehetra sy ny ekipany eto amin'ny firenenay sy trano ny marary na aretina manahoana na aretina manahoana io izay miady amin'ny fahafatesana hiantrao ny voafonja ny kamboty ny manantena ny tsispia io ny malagasy ivelan'ny Madagasikara ahatsiaro ametraka ny fiainany eo ampelatananao meo zotom-po ny mpitoro ny filazantsara naiza
ary omeony hery ny fankagezana trany. Da io ny fampelezana ny soratra masina eto amin'ny firenenay. Da io ny misiona FKPMV sy ny synodam-paritany, indrindra ny any Vonizongo sy ny any Bealanana. Ary ta io zay efa nanolo tena amin'ny fonanao Jesosy Kristy, tsy ho kivy fa atoky manananao. Nandresy hatramin'ny fahafatesana anao any Jesosy, dia mandresy koa izay mino sy matoky anao. Da io ny fankalazan'ny misiona FKPMV ny 40 taona amin'ny taona ity. Amin'ny anaranao Jesosy, mpiainy vavaka sady mpamaly vavaka no nangatahana izany. Amen. Dia misotra n'Andriamanitra isika satria tsampatsika fa miaino antsika izy amin'izany vavaka asandrantsika izany. Tonga indray ny fotoana andrenesantsika ny afatr'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony, ka alohan'izany dia ny hira 770 ary ny 9 ihany no ataontsika. Androany Alahady fa 19 volana Aogositra 2020. Alahady 10 manaraka ny Trinité. Ny lohevitry ny FKPMV dia hoe vavolombelona say ny fiangonana. Iombona amin'ny vavaka isika hiavana. Andriamanitra mankalaza anao izahay, manome voninahitra anaranao masina izahay, misaotra anao indrindra izahay fa na dia misy ny fiborana arany eto amin'ny firenenay, maro ny tsy afaka manokatra ny fiangonana, dia misaotra anao izahay fa afaka andre ny teninao amin'ny alalan'ny zao radio vaovao mahasoa izao. Misaotra anao izay noho ny amin'izany onjam-peo izany ny angatahana aminao, dia anakambary ianao amin'ny alalan'ny teninao. Ny teninao ilay fanasy fiainana, teninao dia ainao any mahazo azy, ary fahasalamana ho amin'ny nofo rehetra, koa dia mitenena ary araka ny fombanao fa miaina anao mandrakariva izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy tompony teny no nangatahana izany. Amen. Iavana malala ao amin'ny tompo, ho ampitomboina ao aminareo mandrakariva, aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny anjara tenin'Andriamanitra ifampahaizantsika androany dia ny filazantsara Matteo 12. Filazantsara Matteo 12 manomboka amin'ny 9:70. Rehefa hita dia toy izao ny fivakany amin'ny anaran'i Jesosy. Arambola ny teny tamin'ny vahoaka Jesosy, indreo ny reniny mba amin'ny rahalahiny, nijanona teo alatrano nitady teny aminy. Ary nisy anankiray nanao taminy hoe, indreo ny reninao mba amin'ny rahalahinao mijanona ato alatrano mitady teny aminao. Fa namaly izy ka nanao tamin'ilay nilaza taminy hoe, iza moa ny reniko ary iza no rahalahiko, ary naninitra ny tanany nanondro ny mpianana izy ka nanao hoe, indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza no anao ny sitrapony raiko sy any an-danitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Ray masino, mana masinana amin'ny fahamarinana,
ny tenao no fahamarinana. Amen. Matetika ry havana, ity boky ity na ity filazantsara ny Matio ity dia antsoina hoe filazantsara araka amin'ny Matio. Ny filazantsara ry havana dia vaovao mahafaly ny amina tongavan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany, ka nanoloran'ny ainy hamonjy ny olombelona mpanota, ary andraisan'izay rehetra mino azy famelan-keloka ka hidirany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra araka ny Jaona 7:9 no mamitina ny filazantsara. Mivary toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay dia ianao zany. Mpamoretra no asan'ny Matio izay nanoratra eto. Anisan'ny nantsoin'i Jesosy ho anisan'ny mpianatra izy, araka ny Matio 10:17. Na dia ny filazantsara amin'ny Matio aza no boky voalohany amin'ny testamenta vaovao, dia maro manam-pahaizana nandinika amin'ny Baiboly no mihevitra fa ny filazantsara Marka no filazantsara voalohany. Na izany aza nefa maro koa ireo mpandinika ny Baiboly no nihevitra fa efa nisoratana momba ny fiainan'i Jesosy tamin'ny ankapobeny tamin'ny fiteny aramaika i Matio talohana avy tany filazantsara Marka, ary efa nivoaka tsara tamin'ny 590 taorian'i Jesosy Kristy dia namerina nijery ny filazantsara amin'ny Matio, ary nampiny betsaka avy tamin'izay nisoratan'i Marka izany. Saika hita ao amin'ny filazantsara ny Matio avokoa izay rehetra hita ao amin'ny filazantsara Marka, afa-tsy andininy 590 ihany. Aka ny voalazan'ireo mpandinika ny Baiboly ireo dia voasokatra tamin'ny teny Grika ny famarinana farany ny filazantsara amin'ny Matio, ka na izy tenany ihany no nanoratra izany na olo-kafa niara-nasa taminy. Amin'ireo andininy 50 eo amin'ny filazantsara Matio dia hita ao amin'ny filazantsara Marka ny 500, ary ao amin'ny filazantsara Luka ny 50 Maro ny mpandinika amin'ny Baiboly ny hevitra fa ho famenoan'ny filazantsara Marka dia nisy asa soratra voatsipona mialoha mirakitra amin'ny fampianaran'i Kristy fantatry Matio sy Luka, ary nanampin'izy ireo ny filazantsara nosoratany izany. Tao an-tanànan'i Antiokia any Siria avaratra teo anelanelan'ny taona 70 sy 80 taorian'i Jesosy Kristy no nosoratana ny edisiona farany filazantsara Matio. Saika ho an'ny jiosy no tena nanoratana azy io. Aseho Matio miverimberina amin'ity filazantsara ity ny fahantaterahan'ny faminaniana tao amin'ny testamenta taloha dia nisoratra masin'ny jiosy tamin'ny alalan'ny nahaterahan'i Jesosy Kristy sy ny fiainany. Ny filazantsara Matio 12:20 ny soramandy dia hoe ny nitadiavan'ny reniny Jesosy ny ralahany azy, fa amin'ny ny soramandy dia hoe ny tena fianakavian'i Jesosy. Ny fianakavian'i Jesosy dia tonga teo amin'ny toerana nampianarany ny ralahan'i Jesosy no resahan'ny Matio eto. Misy kristianina mihevitra havana fa ny tena ralahan'i Jesosy dia tsy tena ralahan'i Jesosy ireo. Ny finoana dia hoe tsy nananjanaka hafa akoatran'i Jesosy Maria. Raha raisina ny fijery tsotra anefa dia amin'ny andinin-tsoratra masina ireo dia ny zandrin'i Jesosy na zanaky Maria sy Josefa no resahan'ny Matio, ny ralahiny ny tady azy. Ny marina dia Jesosy dia zanaky ny fanamasina, fa ny ralahany dia zanaky Josefa. Hita izany havana ao Matio 1:20.
Matio 5:20 andininy 5:50 Luka 2:7 rehefa reny Jesosy fa tonga ny fianakaviany dia nanontany iza no reniko sy rahalahiko. Tsy ny anala-baraka ny fianakaviany no tiany Jesosy fa izao ny tiany ampianarana raha manandanja amintsika ny fianakaviana ranofo dia mihoatra izany ny fianakaviana ara-panahy izay mino any Kristy. Sy makatoa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fianakaviana ara-panahy zany. Tsy maintsy akaiky antsika kokoa ny fianakaviana ara-panahy dia ny rahalahy sy ny rahavavim-pino noho ny raintsika sy ny renitsika ary ny rahalahintsika sy ny rahavavitsika i Kristy sy ny fiangonana. Namarina izany ny filazantsara Matio 10:7 hoy ny diamina fa nazovy manao ny sitrapony raiko sy any an-danitra dia izy no rahalaiko na anabaviko na reniko. Vavolombelona say ny fiangonana zany loha hevitritsika iavana ka ny vavolombelona say amin'izany fiangonana izany dia ianao izay miala amin'ny fanaon'izao tontolo izao ka teo rahalahy, teo rahavavy, teo renin'i Jesosy. Isaorana an'Andriamanitra iavana noho ny amin'ny coronavirus fa nikatona ny bara tao anatin'izany. Nasen'ny fanjakana nakatona ny bara rehetra ary be ny mpisotro toaka no afaka tamin'izany. Afatrosa satria misy mpitrosa toaka mampijaly vady aman-janaka. Mpitabataba eraky ny fiarahamonina. Ny bara iavana dia miaraka amin'ny vehivavy matetika satria tsy misy vehivavy ho ara-dalàna ao tokantrano ka anaiky iaraka amin'ny vadiny isotrosotro na anala-baraka vatana eny amin'ny bara. Midika izany iavana fa amin'ny bara ihany koa dia mitarika ho any amin'ny fahavetavetana sy ny fijangajangana izay fanaon'izao tontolo izao izay tsy ho tonga anabavy na rahalahy na ho renin'i Jesosy ianao raha mbola manao izany fomba izany. Sady tao anatin'izany bara zany koa dia misy ny famonoan'olona, misy ny mampiady olona, misy ny fitenenan-dratsy ary ny bara ihany koa aloha dia tiana ny manamarina fa mampidi-bola be. Fa izao iavana mitaona olona betsaka indrindra ho any amin'ny fahaverezana ny bara, mikatona ny bara, nampisaintsaina ny tompona bara sy mpisotro toak'Andriamanitra. Raha teo fianakavian'i Jesosy dia tsy manao asa fivarota-toaka. Vavolombelona sany fiangonana dia ny izay teo rahavavy, teo rahalahy ary teo renin'i Jesosy. Hoy eo bolana 20:1 mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toaka koa izay miraikiraiky azon'izany dia tsy ho entry. Fa isaorana an'Andriamanitra ihany koa iavana noho ny amin'ny coronavirus fa maro ny mpifoka sigara no afaka satria natahotra ny aretin'ny taovam-pisefona izay tena tiany eo arety mandoza io. Maro ihany koa iavana ny asa soa hita teto amin'ny firenena, ny kamboty, ny manantena, ny tsisy-pia. Ary ny rehetrareny dia izao fomba fiasan'Andriamanitra teo amin'ny fiarahamonina. Isaorana an'Andriamanitra ihany koa ny coronavirus iavana fa betsaka ny olona no tsy nandevina maty masoandro satria tsy vitsy antsika gasy no tsy mandevina raha tsy maty masoandro. Ny zavatra hita dia izao lasa nandevina mitatao vonana. Ary ny rahina dia izao hoe mba ahitodika sy ahisotra an'Andriamanitra tsika ny ao anatin'ny olana sy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Mety ho ianao hoe fa misy mbola tsy afaka dia hoy soratra masina fa tsy men'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery
sy fitiavana ary fahononantena ko aza menatra ny ovavolombelon'ny tompotsikany araka ny Timoty 1:2 andiny 7 sy ny 8 vavolombelona lasa ny fiangonana noho izany teo rahavavy, teo retapo, teo ankonana, teo fianakaviana, teo rahalahy, teo renin'i Jesosy ianao. Elao ny fanao an'izao tontolo izao. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra ihany. Fanafahana kosa ho an'ny mpianakavin'ny satria raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa isika voninahitra ho an'Andriamanitra ihany. Amen. Dia isorantsika Andriamanitra no ny fahatanterahany fotoana tamin'ity anio ity indray ho azy rereneny voninahitra. Tonga ny fotoana izay
ifarana izao fanompoam-pivavahana izao indray ka aorian'ny tsodrano dia ny firana 2,750 no ataontsika. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika manao hoe: ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny fampiraisana amin'ny fanahy masina hitoetra sy ombanareo any mandraka riva sy mandraka izay ho aminareo rehetra ny fiadanana. Fainareo izay ny an-danitra, ho amasina ny renaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omenay io ny hanina saza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, mpanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mametraka amin'ny veloma mandra-pioana aminao indray sahay miravavy. Isaozanay tokoa ianao zy Andriamanitra, fatanteraka tokoa ny asanao maharitra, sa hoe ny bolotaon'izao sahay finaritra. Lay tanapitiavanao no indronitarika, ary amoniny vatolampity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahady ny fianatsita sia aesiazy. Ianareo tokoa nefa olomelona, anamarylay Kristy, mpanjaka tompo velona, mitory ny filazanjary asa sy andeha, amoto ity nosina ny teninao ane, ary amoniny ity vatolampity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahady ny fianatsita sia aesiazy. Mangataka ny fitahin ny rotsaka aminay, leny fahasoavana anenika ny fiainanay, rapitso sy ny hoavinay ampelatanana, fenofanay masina ny fiangonana, ary amoniny ity vatolampity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahady ny fianatsita sia aesiazy. Ny ombonantsika teo ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra, izay nitotosain'ny fiangonana kristianina protestanta malagasy vavolombelona teto amin'ny radio vaovao Mahasoa.